raha mamra Vatomanga nidoboka amponja ihany ny lehilahy ny farany rehefa avy nandalo fitsarana atao Port Louis tamin'ity herinandro ity hatrany ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko mitandro androany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha mamra Vatomanga hatrany no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo amin'ny sehatry ny fampianarana izay fampianarana ambony mo ny tena ho tsara ho mariana eto ho mafy ny sazy ary hentitra ny fampiarana ny lalàna ho any izay tratra na amiray tsikombakomba amin'ny fanararaotana aranofo sy kolikoly hoy ny fanambarana izay nataony eo anivon'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Manentana an'izay ny aran-tranga nananatry maso ny ministera mba hifandray mivantana amin'ny sampandraharaha ny fisorohana ny herisetra eny anivon'ny université sy ny sampandraraha miady amin'ny kolikoly araky ny voalazany mainsy presy hatrany tamin'ity herinandro ity hatrany satria efa matetika loatra no ahenona an'izay hoe resaka fanararaotana aranofo izay atao amin'ny mpianatra indrindra fa ireo mpianatra vehivavy no tena latsibatra amin'izay afitsiko n'ireo mpampianatra izay zatra n'izay fanaovana ny fanararaotana aranofo amin'ireo ankizivavy mba ho tambiny amin'ny lafiny note sy ny maro hafa izay. Fanjonona Makamba indray nikatona nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Desambra 2024 ny sasaky ny alina iny hatramin'ny 12 Febroary 2024 ny sasaky ny alina izay manerana ny faradranomasin'i Madagasikara araky ny fampahafantarana nataony eo anivon'ny ministeran'ny Jony sy ny toe-karena manga ity Jono Makamba ity midika izany fa tsy azo jonona intsony aloha izany Makamba ao anatin'io fepotona izay voatondro io. Disadisa-piarahamonina tany Mampikony andrasana amin'ny herinandro ambony ny vaholana satria miazakazaka ny toe-draharaha momba ny disadisa-piarahamonina eo amin'ireo tantsaha ao Ambohitoaka Mampikony nandritra izay fotoana lavalava izay araky ny fampitam-baovao tamin'ny OMC any an-toerana trany andrasana amin'ny fahatongavany iraka avy any amin'ny fitondrana foibe amin'ny herinandro ambony io ny vaholana mivaingana amin'izao raha izao andaniny mbola misy ihany ny raha matahora izay ataon'ireo tompon'andraikitra sasany any an-toeranany amin'ireo vahoaka izay mijoro mitaky sy miady amin'ny tsirariny manoloana an'ity raha mafana any Mampikony amin'izao ankehitriny izao. Sakara lehilahy iray izay voalaza fa ombiasy tratra nitondra voamason'olona anankiroa tamin'ny andro ny 30 Novambra 2024 tokony tamin'ny fitora mahery maraina tany hoany nahazo antso avy amin'ny olo-tsara sitrapo ny komandiny tompom-paritry ny gendarmerie Sakara milaza fa misy olona 3 lahy avy any Jeda sy Androka distrikany Ampanihy andrefaniny mivezivezy ao ankatsakatsaka fokotany Sakara ba mitondra voamason'olombelona izay ho amidy voasambotra vetrany ny iray tamin'ireo olon-dratsy ireo nitondra kitapo kely nahitana ireo voamason'olombelona ireo izy ireo nandritra izay fisamborana azy ireo zay nandositra kosa ny roa lahy izay namany sady mbola nokarona amin'izao fotoana izao voamarina tamin'ny fizahana nataon'ny tompon'andraikitra ny fahasalamana ao Sakara fa mason'olombelona tena izy ireo hita tao anatin'ny kitapon'ilay voalaza fa ombiasy io nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa ombiasy avy any Andranoaby Nord commune Beaitsy distrikany Ampanihy andrefana ilay lehilahy izay voasambotra io misokatra ny famotorana ary mitoy ny fikarohana ireo namany izay tafaporitsaka amin'izao fotoana izao ka nimbangatahany be sy ny maro amin'ity raha resaka fangalarana voamaso ity dia aingane mba ireo izay tena atidoy amikotroka an'izany no ho voasambotra ary voafongotra hatramin'ny fakany fa tsy ireo hirakiraka fotsiny sanatria no voasambotra amin'ity resaka raha ity satria mahatsiaro miaina ao anatin'ny fahasahiranana sy tebitebilava ireo vahoaka amin'ireo faritra izay mena ao anatin'izay halatra voamason'olombelona any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny tato ato zay tsy voasambana na hinona an'izao tranga izao fa efa matetika fiavy ity tranga resaka fangalarana voamason'olombelona ity. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika raha mamra Vatomanga izay nalefa any amin'ny fonjany Melrose ao Maurice amin'izao fotoana izao araky nefa natsipin'izy ireo tamin'iny herinandro iny mantsy dia halefa amin'ny fonjany Melrose ao Maurice i mamra Vatomanga araky ny fanapahan-kevitry ny fitsarana natao Port Louis izay nivinavinaina nivoaka tamin'ny andro ny Desambra 2024 rehefa mahazo taratasy momba ny famoahana azy ao amin'ny hôpitalin'ny Kandosy izy vao hafindra nilaza ireo polisy fa misy izay ilaina hiantohana amin'ny fandraisana ny tanana ireo voafonja maharary ny fonjany Merloz efa tamin'ny alakamisy lasa teo moa ny FCC no nangataka ny amin'ny tokony andefasana azy amin'io fonja izay voalaza io hatrany. Hosetrin'izay dia nientina natao fizahana tamin'ny hôpitaly fitsabonan'ny Mararsaina
tao Bronze Squad tamin'ny ty androandroany ity ny alohany famindrana azy any amin'ny fonjany Merloza iandriamatoa Mamaravatmanga izay voasaringotra amin'ny raha mavesatra dia mavesatra any Nosy Mauriciany amin'izao fotoana izao. Taorian'izay mo dia noentina namonjy any fonjany Melrose zay izy tamin'ny ty androandroany atoandro ity rehefa avy nanao fizahana tao amin'ny hôpitaly fitsabon'olona manana olana aratsaina izay sy tao amin'ny hôpitaly Victoria ao Maurice ao. Hentitra ny fiambianana azy andrasana indray izay mety ho toy ity raha ity amin'izao ankehitriny zao. Fa raha ny zava-misy amin'izao aloha dia manano sarotra ho any Andriamatoa Mamaravatmanga izay ho afabela amin'ireo raha rehetra izay mahavoasaringotra azy zay. Tsy vitany ilay raha famotsimbola ihany no tena anenjehan'ireo Mauricianina azy amin'izao fotoana izao fa tafiditra ihany koa amin'izao fotoana izao ary misokatra ny fanadihadiana amin'ireo raha izay mahakasika ny fanondranana hazy sarobidy izay avy a Madagasikara makany amin'ny refirenenkafa mo isany izay anokafa ny FCC fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny amin'izay mahakasika ny mpandraharaha malagasy Mamaravatmanga izay asa raha ho afabela ihany izy amin'izao raha izay mahavoasaringotra azy izao asa raha tena hidoboka amponja ary tsy ho afaka intsony izy ao anatin'ny izany rehetra izany fa ny zava-misy aloha hatreto dia tena ho sarotra Mamaravatmanga no afabela amin'ireo raha rehetra izay mahavoasaringotra azy amin'izao fotoana izao ireo ka dia andrasantsika eto izay mety ho toy zay vaovao zay ary engane hivoaka ny tena marina manoloana an'ity raha Mamaravatmanga ity fa efa ela amin'ny andrasan'ny be sy ny maro an'izay tena marina tao ambadika an'izany rehetra izany. Azo lazaina araka izany fa tena mbola sarotra amin'ny Mamaravatmanga no ho afabela amin'ireo raha rehetra izay mahavoasaringotra azy amin'izao fotoana izao. Ry zareo Mauricianina kosa etsy andaniny dia tsy hamela an'ity raha ity ho vita moramora sanatria fa tsy maintsy hitady fomba rehetra mba ahafahan'izy ireo manangona an'ireo proof rehetra mba ahafahan'izy ireo manameloko tanteraka an'izay mpandraharaha malagasy Andriamatoa Mamaravatmanga izay voarorohy amin'ny lafinjavatra maro amin'izao ankehitriny zao any Nosy Mauriciany. Raha toaka mitombona daholy ireo proof rehetra eo ampelantanan'ny FCC sy ireo rehetra izay tompona andraikitra miadidy an'ity raha Mamaravatmanga ity dia mety ahazo sazy izay tena mafy dia mafy ity mpandraharaha malagasy ity aorian'izay fanangonana an'izay rehetra proof rehetra izay takiny fitsarana sy ireo rehetra izay mpanao famotorana an'ity raha ity any an-toerana any amin'izao ankehitriny zao. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.